Ry Tompo Andriamanitra eo, misaotra anao ny amin'izao tombonandro mbola nomenao anay tsiraray avy izao, satria ianao ray no mitana ny aina, anao izahay, fa tsy misy anay na momba ny tenanay aza na dia kely indrindra aza. Ka manaja anao aho ray eo, manome voninahitra anao eo anatrehany izao tontolo izao. Mangataka aminao aho Jesosy, oka ianao isandratra amin'izao fotoana izao eo anatrehany vahoakanao. Ary mangataka aminao koa fanahy masina iteny amin'ny alalako, satria tempolinao aho, piasanao aho, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao, fa miasa fanahy masina, ampita ny afatra, ampita ny teny anamboaranao anay tsiraray avy. Izao izay mizara aloha dia ny olona izay iaino, amboary izay fanahy masina, mba tsy vazivazy amin'ny fanahinay, satria vovotany izahay. Mangataka aminao koa Jesosy, aoka ny ranao andrakotra ay sy ny ankohonako ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy Jesosy. Ka dorana amin'ny ranao Jesosy ny asa matin'ny Satana izay mitady hanafoka anay, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay izany, satria ny ranao dia afo mandevona mandoro ny fahavalo rehetra. Ianao Jesosy no manda afonay, miaro anay. Misaotra anao Tompo, tera ho anao rery ihany, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho, anio alatsinainy 9 ny volana Novambra 2022. Ry havana, anio dia te ampatsiay antsika ny fanahy masina fa vovoka isika ary iverina ho vovoka. Aleluia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amaky tenin'Andriamanitra isika dia ny fanahy masina no anazava izany, ary avy eo misy fijoroana vavolombelona kely olazaiko mba atsapantsika fa Andriamanitra mihitsy no mitana ny aintsika. Izy rery ihany, izy rery dia izy rery ihany. Amen. Horaisintsika aloha ny ao amin'ny bokin'ny Genesis 2:2-7. Hovakintsika io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary vovotany no namolavolany Tompo Andriamanitra ny olona, dia nitsofany ny fofonaina mahavelona tamin'ny vavorony, ka tonga manana aina ilay olona. Amen. Zay zany manambara sahady fa isika dia vovotany ary iverina vovotany raha maty isika ka tsy mahatratra ny fampiakaran'i Jesosy antsika tsiraray avy ho any an-danitra. Amen. Dia ao amin'ny bokin'ny Isaia 4:7 dia hovakintsika koa io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Nefa ankehitriny Tompo, rainay ianao, izahay dia tany manga, ary ianao no mpanefy anay, asa ny tananao izahay rehetra. Amen. Eto zany manamarina ihany koa fa Andriamanitra no nahary antsika, arak'ilay voateny tary amin'ny Genesis. Eto izy dia miteny mihitsy hoe rainay ianao, Andriamanitra zany no raintsika. Izay no nahatonga ahy ny teny teto efa ela tamin'ny video hafa hoe tokony isika tsy anonona ray hafa ho antsika ety tany. Zany hoe ray ara-panahy, tsy atompoko, satria be dia be no latsaka, tena hoe manompo, tena hoe matahotra olombelona, fa tsy matahotra tsony an'Andriamanitra ray. Amen. Izy rery ihany no tokony atahorantsika. Betsaka ny tena lavo amin'io. Raha ohatra ka makany am-piangonana ny olona, dia ny atahoran'ny olona sasany voalohany
dia i pastera na hoe mpiandry na hoe loholona na hoe lehibena koral lasa ajaina alavitra loatra ny olona no Andriamanitra ilay raintsika na harentsika. Mila isika mitandrina tompoko fa Andriamanitra irery ihany no tokony andrandraintsika sy ajaintsika avo indrindra ary atahorantsika fa tsy ny olombelona na hoe papa iza io antsoina am-piangonana na hoe dada iza io na hoe mama iza io na hoe maman iza io na hoe neny iza io. Mila mitandrina isika tompoko, tsy hoe kory tsy hanajana izy ireo fa ajaina izy ireo fa ray aman-dreny mitovy amin'ny ray aman-dreny rehetra nofo fa ara-panahy. Fa aza velanao mihitsy ny olombelona aka plasin'Andriamanitra fa very ianao afo be no ovantaninao. Raha mbola matahotra ao anatrehan'ny olona ianao dia na ny asan'Andriamanitra fanompoana taonao ary dia olona no jerenao ilainao sitraka fa tsy Andriamanitra. Mijoroa re tompoko, so de tsy tafakatra any an-danitra ianao. Amen. Dia ovakintsika koa ny ao amin'ny Salamo 150 misy andininy vitsivitsy ovakintsika amin'io Salamo 150 io. Tsy ovakintsika manontolo izany fa miangavy ianao ao amaky azy manontolo. Ovakintsika andiny 7 ka hatramin'ny 4 ovakintsika io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mamerina ny olona ho amin'ny vovoka ianao ka miteny hoe miverena ry zanak'olombelona, fa eo imasonao ny arivo-taona dia toy ny fandalony omaly ary tahaka ny fotoam-piambenana iray amin'ny alina. Andiny 7 ka hatramin'ny 9. Lany ny fahatezeranao izahay ary raiky tahotra noho ny fahaviniranao. Ny elokay dia nataonao teo anatrehanao ary ny fahotanay miafina dia nataonao teo amin'ny fahazavan'ny tavanao. Fa ny andronay rehetra dia mandalo noho ny fahatezeranao. Laninay toy ny eritreritra ny taonanay. Aleo toizantsika hatramin'ny andiny 10 ihany koa io 70 taona ny alavan'ny andronay ary raha toa ka mateza aza dia 80 taona, nefa fahasasarana sy zava-pona ny voninainy fa mielina aingana izany ka lasa manidina izahay. Andininy 9 ka hatramin'ny 17. Aoka iseho aminay mpanomponao ny asanao ary ny voninay trao amin'ny zanakay. Aoka ho aminay ny fahasoavan'ny Tompo Andriamanitray. Ampitoero aminay ny asany tananay. Eny, ny asany tananay ampitoero izy. Amen. Ry havana, mampatahotra io teny io. Raha tena hoe tsapanao tsara fa ny fanain'Andriamanitra no miasa ao anatinao, rehefa mamaky an'io ianao dia tokony atahotra isika. Satria ny tenin'Andriamanitra eto dia manambara fa mielina isika ary tsy aharitra eto ambonin'ity tany ity. Ary izany no mahatonga ity tenin'Andriamanitra ity, zany hoe vavaka nataon'i Mosesy mantsy izy ity. Ito teny novakintsika ao amin'ny Salamo ity. Raha isika moa no mivavaka miteny an'io eo anatren'Andriamanitra, io teny io dia tena manambara fa vovoka isika ary mandalo sy mielina ihany. Izany no mahatonga ny Mosesy ny teny hoe mamerina ny olona ho amin'ny vovoka ianao ka miteny hoe miverena ry zanak'olombelona. Fa eo imasonao ny arivo-taona dia toy ny fandalony omaly ary tahaka ny fotoam-piambenana iray amin'ny alina. Zany hoe Andriamanitra mamerina antsika
ho vovoka. Io ilay novakintsika tao amin'ny Genesisy. Vovotany no namoronan'Andriamanitra antsika. Dia tsy maintsy iverina ho vovoka izany isika tompoko. Izany no tokony anetrentsika tena eo anatren'Andriamanitra. Tsy ireare, tsy anambonimbony tena, fa tokony tena anetritena ambany dia ambany isika eo anatren'Andriamanitra. Satria izy no mitana ny fofonaintsika. Ary araka ny novakintsika teo eo amin'ny 14 dia eo imason'Andriamanitra ny arivo-taona dia toy ny fandalony omaly, ary tahaka ny fotoam-piambenana iray amin'ny alina. Amen. Zany hoe raha matory isika amin'ny alina dia mifoa, dia toy izany ny arivo-taona amin'ny Andriamanitra. Aleluia. Fa amintsika olombelona dia ohatrany hoe lava be, nefany ray andro amin'Andriamanitra fotsiny io. Zany hoe 3 taona dia 3 andro amin'Andriamanitra. Isika zany mieritreritra hoe taona 2 tsika izao, dia hoe efa ela be mihitsy zany. Nefany 2 andro fotsiny izany amin'Andriamanitra. Ry havana, ary ny zava-doza dia raha tsy manaraka tsara ny sitrapon'Andriamanitra isika dia mielina toy ny rika. Eo amin'ny 15 fa tsy novakiko izany. Mipoka azy tahaka ny rika ianao. Zany hoe Andriamanitra zany rehefa miteny amintsika hoe vita dia vita. Dia miteny ihany koa ny ten'Andriamanitra hoe torimaso izy. Satria io lay teneniny teo aloha hoe toy ny fotoam-piambenana iray amin'ny alina. Isika izany tena kely sy bitika eo anatren'Andriamanitra. Ny toyany eo amin'ny 15 dia hoe amin'ny maraina dia tahaka ny ahitra mora miova izy. 19 amin'ny maraina dia mamony izy nefa mora miova. Amin'ny hariva dia voajinja izy ka maina. Amen. Ry havana, tena zava-poana isika toy ny ahitra. Maitso tsara ny maraina dia ny hariva efa maina. Zany hoe tahaka ny olona anankiray. Zany 70 taona izany, 80 taona izany dia mandalo kely indrindra eo anatren'Andriamanitra. Toy ny mifo maraina dia maty sady ny hariva. Zava-poana, tena zava-poana isika. Araka ny teneniny teo hoe amin'ny hariva dia voajinja izy ka maina. Zay zany rehefa maty isika, efa niala teto ambonin'ny tany, efa voajinja dia maty. Lasa zany tsisy itoerantsika intsony eto. 17 Lany fahatezeranao izahay, ary raiky tahotra no ny fahaviniranao. 18 Ny elokay dia nataonao teo anatrehanao, ary ny fahotanay miafina dia nataonao teo amin'ny fahazavan'ny tavanao. Amen. Izay no manambara hoe tezitra amintsika Andriamanitra lany fahatezerana isika, satria be ota, mpanota. Satria miharihary eo anatren'Andriamanitra ny elokantsika. Nataony teo amin'ny fahazavan'ny tavany, tsisy miafina amin'Andriamanitra na dia kely akory aza. Tokony tena mitandrina isika tompoko. 7 Fa ny andronay rehetra dia mandalo noho ny fahatezeranao. Laninay toy ny eritreritra ny taonanay. Engany mba tsy ho ny fahatezeran'Andriamanitra no mianjera amintsika. Ka ny taonantsika izay iainantsika dia lany tahaka ny eritreritra. Ny eritreritra dia mandalo fotsiny ihany, dia lasa avy eo. Eo amin'ny 10 dia manambara ny tenin'Andriamanitra ilay hoe 70 taona ny alava ny andronay. Ary raha toa ka mateza aza dia 80 taona, nefa fahasasarana sy zava-poana ny voninayny. Fa mielina aingana izany ka lasa manidina izahay. Amen. Ry havana,
70 taona na 80 taona raha be indrindra izany, nefa mbola misy tahiny tompo mihoatra izany, mbola misy tratra 100 taona na mihoatra kely aza. Tsy tsapantsika izany ilay fahalebiazana, famindram-po mba hahafahantsika hibebaka raha mbola velona ela isika, satria tena fitiavany ahafahantsika mibebaka, ahafahantsika miverina tanteraka aminy, satria tompoko tsisy olona afaka mijanona eto. Zay le hoe vovotany isika ary tany manga, araka ny teneniny ao amin'ny bokiny Isaia. Tokony isika tompoko tsy hiaya izao zavatra hita maso izao, fa tokony isika hijery ny tsy hita. Aoka izay ny hiariarena ho an'ny kalalao, izay voalaza ao amin'ny Matio. Aoka ny firehareana, aoka ny amin'ny fanompo-tsampy sy fanompoana zava-poana eto amin'ity tany ity, fa ho levona avokoa izany satria ny lanitra sy ny tany dia ho levona. Isika no namboarin'Andriamanitra, no foroniny mitovy endrika aminy, anjaka amin'ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany, kanefa avadiky ny olona mpanompo sampy izany. Lasa manao sarin-javatra voasokotra amin'ny hazo na amin'ny tanimanga ny olombelona ho ataony Andriamanitra, atao sarina lakroa, atao sarina endrika ny zavatra any an-danitra, izay fanompo-tsampy ratsy indrindra dia mivavaka mirazana, zava-doza, afo be no vantaninao. Mibebare tompoko, fa efa kely sisa dia ho avy Jesosy. Ovakintsika ny 9:40 ka hatramin'ny 7:10. Aoka iseho aminay mpanomponao ny asanao, ary ny voninahitrao amin'ny zanakay. Aoka ho aminay ny fahasoavan'ny Tompo Andriamanitray. Ampitoero aminay ny asany tananay. Eny, ny asany tananay ampitoero izy. Amen. Eto izany i Mosesy dia nangataka tamin'Andriamanitra hoe aoka iseho aminay mpanomponao ny asanao, ary ny voninahitrao amin'ny zanakay. Amen. Isika tsy iseho amintsika mihitsy ny voninahitr'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra raha ohatra mbola manompo sampy isika. Na ny taranaka antsika ary dia ho very any amin'ny afo be avokoa. Ry havana, mila isika miverina amin'i Jesosy aza manamafy ny fonao re tompoko. Aoka ianao hivavaka ao any ankonanao, aoka ianao aloha hiova, hiala amin'ny fanompo-tsampy, ny fitiavakarena, ny fizaozahoana, ny amin'ny kolikoly sy ny zavatra ratsy rehetra, ny amin'ny famitahana olona any amin'ny birao any, any amin'ny asa ataonao any, ao amin'ny ankonanao. Miverena aloha amin'Andriamanitra ianao. Zay vao afaka hitondra ny zanakanao sy ny vadinao raha manambady ianao eo anatren'Andriamanitra. Ary afaka koa ianao hitondra ny fianakavianao ambavaka mba ho kasihan'ny Tompo. Dia izay vao afaka isika hivavaka tahaka ny ataon'i Mosesy. Eo amin'ny 7:10 hoe aoka ho aminay ny fahasoavan'ny Tompo Andriamanitray. Ampitoero aminay ny asany tananay. Eny, ny asany tananay ampitoero izy. Amen. Raha manao asa amin'ny fahadiovana isika, raha manao asa amin'ny fahamarinana isika, amin'ny fahintsiana isika, tsy amin'ny fiolakolanana intsony, tahaka ny pisoloky sy ny tikely sy ny mpangalatra sy ny mpanao risoriso araka ny teneniko teo, dia izay vao afaka ny Tompo Andriamanitra ampitoetra ny fahasoavany amintsika sy ny ankonantsika. Satria fantatritsika tsara fa Andriamanitra tsy miaino ny mpanota, fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no enoiny. Amen. Ao amin'ny Jaona 5:1-3 izany. Ry havana, aoka isika tsy hamita tena. Mila isika manetry tena eo anatren'Andriamanitra, ary ahatsapa fa vovoka isika,
ary isika dia mandalo fotsiny ihany. Ry havana, ijoro vavolombelona ao. Indray andro efa taona maro lasa izay dia nampanofiay ny tompo. Hitako tao anaty nofy fa teny amorona ranomasina izany izahako. Fantatro tao anatin'ny nofy io fa ny ankohonako teo niaraka tamiko. Dia teo amoron'ilay ranomasina zany zany hoe aty aminay aty rehefa ohatra zany ka atao hoe mare basy dia misitaka lavitra be zany ny ranomasina, miembotra ny lavitra be any. Dia rehefa hoe atao hoe mare haute dia miakatra indray zany ny ranomasina, zany hoe ilay tora-pasika zany lasa kely fotsiny sisa zany no tavela ahafahan'ny olona mitsangana. Fa ilay mare basy zany ny ranomasina zany sotominy any alavitra be any dia lasa be deabe fasika izany hita eo alohanao. Dia afaka mandeha zany ianao mandroso alavitra be zany amin'io tora-pasika io. Zany hoe raha ohatra zany ka mare haute io dia efa ohatrany hoe anaty ranomasina zany ianao. Fa izy amin'ilay hoe mare basy dia afaka mandeha alavitra be zany ianao amin'ilay fasika satria malalaka be zany ilay tora-pasika. Kanefany rehefa afaka ora maromaro dia mahay miverina tsy moramora zany io ranomasina io iverina tanteraka aty amin'ilay toerana nisy anazy teo aloha. Zany hoe izay le hoe mare haute zany hiakatra zany ny ranomasina rehefa ohatra ka afaka ora maromaro. Dia nampanofiay zany ny tompo. Hitako zany teo amin'ilay tora-pasika mare basy zany. Zany hoe ilay fasika zany malalaka be dia ery alavitra be ery zany no nisy hitako tao anaty nofy. Dia noho ny aveo ry havana, hitako zany miambo ranomasina fa tsy manatrika an'ilay ranomasina. Dia hitako zany amin'ny ilany akavia misy anahako fa alavitra be ery zany hitako zany hoe ilay ranomasina efa lasa aloha. Zany hoe efa niakatra zany ilay ranomasina avy amin'ny ilany akavia. Efa tonga iry aloha be ery zany ilay ranomasina. Fa amin'ilay misy anazy zany mbola arina be zany ny ranomasina. Mbola tsy niakatra ny ranomasina. Ajanoko hatreo ny amin'ilay nofy. Noho ny aveo ry havana, tonga zany ny fotoana andehananay anao vakansy. Aty amin'ny misy anay aloha dia tsy amoron-dranomasina izay no mipetraka. Dia nandeha zany izahay nandeha nanao vakansy. No ny tonga tany izahay, ny zavatra tena nampagaga ay isaorana ny tompo lehibe dia ilay nofy no nofisiko momba n'ilay ranomasina miakatra tampoka zany dia tena tanteraka ry havana. Aleloia! Nisy fotoana nandehananay teny amoron-dranomasina dia teo amin'ilay tora-pasika alavidavitra mihitsy dia nitodika dia nampatsiahy ay ny fanay masina fa ilay toerana naseho anay tao anatin'ny nofy ilay ranomasina miakatra no hitako teo anatrehako. Aleloia! Ary hitako mihitsy koa ilay ranomasina nandroso ilay amin'ny ilany akavia alavitra be, tsy anaty nofy intsony io isaorana ny tompo. Dia niteny aho tamin'ny ankohonako hoe ny ranomasina io iry miakatra be ry aloha ry mitovy tahaka ny nofy. Fa mila isika miverina tsy moramora ery amorom-pasika. Satria ilay ranomasina avy ery amin'ny akavia iry alavitra iry efa tafakatra. Ary raha ohatra ka miakatra koa ny ranomasina avy ery amin'ny akavanana ery alavitra ery dia manjary ho voalasa anaty ranomasina boribory izany. Dia tsy ho tafaverina intsony ery amorom-pasika ery amoron-dranomasina ery, fa
ho voasaro ny ranomasina eo. Ry havana, mbola tsy tonga ny andro ahafatesanay. Izany no nahatonga ny tompo mampitandrina mialoha antsika zanany, raha ho isy ny zava-doza iseho ka tsy mahafantatra isika. Izay no manambara hoe Andriamanitra no tompony aina. Aleloia! Izy no tompony andro. Izy no mahalala fa vovoka isika ary iverina ho vovoka. Tany manga isika ary iverina tany manga. Ry havana, ny fofonaintsika dia Andriamanitra no nametraka ny fofonainy tao anatintsika. Anazy isika, anazy, ka raha tsy miverina aminy isika dia ho ampijaliany Satana any amin'ny afobe, satria Satana dia mpangalatra. Angalariny ny fanahintsika raha tsy miverina amin'Andriamanitra isika. Aoka isika tompoko hibebaka hiverina amin'Andriamanitra. Ary raha miverina amin'Andriamanitra ianao sy ny ankonanao, dia ho hitanao fa hiteny aminao koa ny tompo, ampiseho nofy aminao izy, ampitandrina anao izy, hikarakara ny ankonanao izy. Ry havana, tiantsika ny tompo, ary ny teny dia manambara mihitsy fa ny fanahy masina neka mampiseho antsika ny zavatra ho avy ara dia ambarany amintsika, tahaka ny nofy izay nambarako teo. Aleloia! Aleloia! Fiarovany antsika, fitiavany antsika, fikarakarany antsika. Ary ao amin'ny tompo koa ianao raha tena vonona ianao hiala amin'ny ratsy rehetra. Zay vao hiditra antsehatra Jesosy eo amin'ny fiainanao. Mibeba, miova. Raiso Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao. Dia aoka ianao anaiko atao batisa amin'ny ranobe tahaka an'i Jesosy. Dia hiditra antsehatra amin'ny fiainanao ny tompo hikarakaranao. Miala amin'ny ratsy rehetra fa tianao Jesosy. Ry havana, mbola hiverina eto aho raha mbola tsy tonga Jesosy. Ary raha mbola tsy miala eto ny ray amintsika tsiraray avy. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery ihany. Ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.